Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny fampatsahivantsika amin'ny ity andro anty inshallah dia miaraka amin'ny hadis marim-pototra azo avy tamin'ny sahaba anankiray. Mitantara izy fa indray andro Uthman ibn Affan radiyallahu anhu niaraka tamin'ireo olona ambany fahefany nandeha namangy an'izany fasana izany. Rehefa tonga tany izy niarahaba tamin'ireo olona izay milevina tao amin'ny fiarabany dia nitsangana izy manoloana ny fasana anankiray ka nitomany ary lena avokoa ny songotrany tamin'izay fotoana zay. Gaga ireo mpino Islam izay niaraka taminy ka niteny manao hoe: "Ori amiril mu'minin, ianao izy matetika maheno ireo andininy masina izay milazalaza ny paradisa sy milazalaza ny afobe nefa tsy mba tazanay loatra ny mitomany. Ka androany ianao izy nitsangana manoloana ny fasana anankiray dia nitomany mandra-pahalena ny somotrao iray manontolo. Inona no antony izany?" Namaly Uthman ibn Affan radiyallahu anhu manao hoe: "Zao izy rehefa nitsangana manoloana n'ity fasana ty dia mahatadidy ilay tenin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe: ny fasana no tranom-ponenana na toeram-ponenana voalohany ho antsika zanak'olombelona any ankoatra. Ka raha ohatra ka avotra ianao, tsy nisy olana ianao, voavalinao avokoa ny fanontaniana napetrakin'ireo anjely anankiroa ao am-pasana, dia avotra sy ho mora aminao avokoa ny rehetra aorinan'izay. Fa raha sanatria kosa tsy avotra anao, tsy navita namaly, na ihany koa tsy tafavoaka tamin'ny fitsapana tamin'izany fasana izany, dia ho sarotra aminao ny ahavovaly sy ho tafavoaka amin'ny andro farany." Zay hozy izy no antony nampitomany ahy rehefa nahita n'ity fasana ty. Satria fantatro tsara hozy izy indray andro, na hoela na hoaingana, dia samy hijanona sy hitoetra ao anatin'izany fasana zany avokoa isika rehetra. Lesona lehibe azontsika amin'izany tantara izany, tadidio fa ny fasana no toeram-ponenana voalohany any ankoatra. Mampalahelo anefany, maro amintsika ny miazakazaka ary manao ny ain-tsy ho zavatra amin'ny fananganana trano joalajoala eto ambony tany. Nefa izany trano joalajoala zany tsy hipetrahany elakory, 20-30 taona ihany no hijanonany sy hipetrahany miadana ao anatin'izany trano izany. Nefa ny fasana dia hipetrahantsika mandritra amina million des années, zany hoe any an-tapitrisan'ny taona hipetrahantsika ao ambanin'izany tany izany. Fa mbola vitsy amintsika no manomana na ihany koa ny manao asa soa mba hahafahantsika miadana ao anatin'izany fasana izany. Tsy midika akory izany hoe tsy azo atao ny manangana trano, tsy midika izany hoe tsy azo atao ny mamorona ny toeram-ponenana tsara eto ambony tany. Azo atao dia azo atao izany amin'ny finoana Islam ary ampirisina antsika mba hiaina tsara eto ambony tany. Saingy ny tiana lazaina eto dia rehefa namorom-ponenana tsara anao eto ambony tany dia mba azadino ihany koa ny fanatsaranao an'izany fasana izany. Satria rehefa alevina ny olona anankiray aorian'ny fahafatesany, dia tonga ny anjely anankiroa hanontany azy fanontaniana anankitelo. Raha mahavoavaly an'izany izy dia manomboka eo misokatra ny varavarakely avy any amin'ny paradisa ka hiaina ao anatin'ny filaminana sy fiadanana izany olona zany mandra-pitsanganany andro fitsarana. Raha sanatria kosa tsy mahavoavaly amin'ireo fanontaniana izay apetraka an'ireo anjely anankiroa, dia manomboka eo ny kapoka sy ny sazy mahazo azy ary misokatra ny varavarakely avy any amin'ny afobe ka hanomboka eo ny saziny mandra-pitsanganana zany andro farany
izany. Ary ny fasana toerana ijanonana ela indrindra ka tokony homanina izany, ary ny fanomanina azy dia eto ambony tany fa tsy any ankoatra. Ny fanomanina azy dia amin'ny alalan'ny fanaovana asa soa, sadaka, soala, famakiana Qur'an, zaka, hajj sy ny rehetrarehetra mba hahatonga ny fasaninao madio, mamirapiratra ary hiadanao ao anatin'izany tahaka ny miaina eto ambony tany. Zay no fampatsahivantsika tamin'ity androany ity. Abonnez-vous, partagez-vous, atao j'aime fa mbola maro ny fampatsahivana ho raisintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.